Vao manodidina ny 50 izay hatrany maro ireo antoko mangataka an'Andriamatoa Fleury Rakotomalala mba hilatsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Isany amin'izany ohatra ny antoko KMD na ny Komite Miarin'ny Demokrasia, eo ihany koa ny fikambanana na ihany koa ny antoko politika Tafa na ny Miami miaraka aminay Madagasikara. Naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny Ansoatarbe moa ity farany manoloana izay fangatahany maro zay. Taorin ny Komite Miarin'ny Demokrasia KMD sy ny antoko Tafa na Tanora Andro Rifapandrosoana dia nangataka an'Andriamatoa Fleury Rakotomalala hilatsaka hovidiana ihany koa ny antoko Miami na miaraka aminay Madagasikara nandritry ny kongresy izay notanterahan'izy ireo omaly tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton. Manoloana izay indrindra dia nitondra ny heviny Rakotomalala Fleury tamin'ny resaka antarobia nataony nandritry ny fandaharana resabe. Falimeraba ny mpieny sy mpijery ny TV angambany aloha satria izay ny lehibe indrindra. Ialakotsindra tivelany no antsoinareo satria no ny antony maro samihafa. Marina tokoa fa misy zany fangatahana izany ary tsy afenanareo fa efa ela ireo parti ireo no fanatona tamiko ary tsy voandroany zavatra-zany no efa nitranga. Fa ny zavatra angatahako anareo dia zao. Tsy androany namaly amin'izay fanontaniana izay fa tsy afenanareo fa manohana ny fo ny maheno an'izany ary mampametra-panontaniana hoe ho zakanao ve sy ho vitanao ve izany asa zany ary ho tatonao ve ny andany ny fangatahan'ny olona maro miaraka aminao satria raha zany olona tao zany iainokany fa maro be zareo tao. Surprise angamba tsy tena zay loatra satria efa miona matetika ho zay lazaiko aminao misy ireo parti ireo ary mbola ho avy ny sasany anao pression satria dia tsy laitra sakanana mihitsy zareo fa dia anao déclaration officielle foana androany après-midi zao raha tadidinao raha fantatrao isy koa parti hafa anao an'izany ary amin'ny herinandro tsy afena mety mbola isanao an'izany ka zay mahafatonga raha miteny anao hoe raha surprise nandainga raha hiteny hoe surprise fa hoany amin'ny olo-kafa angamb'izany no surprise ary tsy afenina fa maro ny taitra. Andrasana arak'izany ny fanapahan-kevitry ity farany ireo antoko izay maniry azy hilatsaka hovidiana dia nanantitrantitra fa mila olona vaovao sazy vonina ampandrosa amin'ny Madagasikara tsy mbola maloto eo amin'ny sehatra politika vonina nompon'ny firenena sy ny vahoaka fa tsy ontom-pona ny malagasy izay efa leo ny fomba fanaovana politika hatrizay.